tsara eto amin'ny RDB. Ny fanomezana nosoratany Axiel ovelomin'ny Vantsoa ony miajanirina Saloy miaraka amin'ny Arliva ary le Mec tovy razana mamonjy ny nandray feo Anjarliva ny nanantotosa. Aiza vonary tahina mbola tsy mitranga ihany. Marina tsisy azy indray ny atezera mamasay amiko raha tarafidiana ny atrama. Sady tsy tiako mihitsy tia mijorojoro aty atsiny ty ka. Sao dia misy olona mahafantatra na havana mahita. Andreraka koa zany ka. Marina tsy handeha ody aho. Maholy Maholy Tahina. Efa saika handeha ody aho fa ela loatra ianao. Salama tsara ve aloha malalako? Salama tsara fa nareo kosa ke dia efa mampijajirika o lelabe aty atsena aty ka. Amin'ny sivy ange ny fotoana nefa amin'ny sivy sy fefa avy eo vao tonga. Miala tsy indrindra fa tena tsy fananiko kia. Sady vao zao ange zany mba disy fotoana tamindry tena azafady moa Nataoko ihany ny hotezitra kanefa vao mahita ny endrika ao aho dia misindra miaraka amin'ny vavany ansorenako. Mahery ordi zany keo. Tsongo mararo eno fa tovy efa tara mbola mianiany foana. Miala tsiny ary fa tsy fananiko kiny zany fa inona nefa nataranao ono manontany anao nge ary tahiny tolozanao mijery aho fotsiny. Maholy tonga ny fotoam-pisedrana ny fitiavatsika ary tsy mantsety atsika zany. Fotoam-pisedrana? Fotoam-pisedrana inona koa zany? Mba tsoro moa izay tianao lazaina fa mampitebitebika ary mitony ary ndre aloha ilazako azy na tony ana tsy tony dia tsoro fa ianao ihany laza hoe tsy maintsy atrehantsika nge. Eny ary tonga ho any fotoam-pisedrana ny fitiavatsika satria ifindratrano any Antsirabe zahay. Ifindratrano any Antsirabe ve nareo fa tsy hipetraka eto ambony miandra tsony? Zany tokoa satria afekty any Antsirabe dadanay. Hainao ihany mpiasa-panjakana tsy afa-mandà amin'izay toerana any indrena azy ary zany mahazo amin'ny dada amin'ny maha-commissaire de police azy. Zany ve? Zany kia raha afaka bitsy zay miala eto ambony miandra ary any Antsirabe indray ny orom-ponenana. Tao mangano ho any be ny masondry. Eto any mihitsy aza satria andao any ke zany ianao ary mety tsy ho hitako tsony. Kosy tsy ery Maholy kely taona izay no nifankatiavantsika ary tsy afoy andrena oviana zay dia mitomany mihitsy izy marina. Efa nasehoako ny ray aman-dreniko ndre ka aza mitomany rehefa tsy horavany elanela tany eny ny fitiavantsika. Raha mba fantatro mantsy momba ary tahina. Ahoana moa tsy alalako ny momba ndry ka mboty raisy ireny any ndry no ny fanafian-jiolany tranombarotra reo. I mama zay neny toandre no mitaizandre ankehitriny saingy tsy afa niantoka ny fianarandry any ka tsy mba afaka nanala baka akory ndry na dia efa tamin'ny kilasy famaranana azy. Ka afaka nao inona moa rehefa gamboty? Ianao aza sambatra fa fanano ny fianarana ao an-trany ary nahazo lisansy ankehitriny. Kanefa na tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana azy ndre dia tiako foana. Tao amin'ny kilasy famaranana no nitsiriny fitiavako andringy ary ny alalobaka zany hatramin'izao. Fa ny momba mbola misy tsy fantatrao? Haiko tsara ny fanereny mama zay andriana ambady amin'ny monsieur Roger. Sady zany moa no nitantaraindry tamiko.
sy momba voaingana tsy fantatra ry tahina. Ny inona tsy fantatro? Toejaza. Toejaza hoe indri? Eno Toejaza ray volana sy tampany ary voasaka ilasa amin'izany aminao mihitsy ange za androany kanefa tianao mandao ahy. Aza mitomany moa fa mahakamo ray tamin'ny olona. Vaovao mahafaly ane izany ary tokony falitsika. Ny mitsika natao izay habevoka andry mba tsy hanambadiany monsieur Rosie andry. Saingenao andao ary onjonjoko samy rery ny fiainako eto ambony andra manoko izao. Sanatrery maholy na tarata amin'izao fotoanantsika izao dia ny fikarakarako dosie satria misy asa hitany dada ho ahy ihany koa ny any Antsirabe. Aza manafa tsy maintsy isy eo amin'ny toandria ary akandreo vadika ao aoriana kely saingy aza mbola lazaina aminy fa hoe mitoejazy ndry ento ary sady teninao ry tovolahy fa mihaino anao ny voalohany dia miala tsy ny tompoko raha zarery ny nakaty. Tokony nanaraka ihany ny ray aman-dreniko kanefa moa mbola ho avy tsy ho ela ry zareo satria tia amin'ny maholy ianao ka mikasaka vady azy. Efa fantatra amin'izany fiteninao izany mantsy. Eny tompoko, efa novakianao ihany moa ny resaka ka tsoriko fa tian'ny maholy ary mikasa ny akavady azy mihitsy raha sitrakao. Ay ianao izany ny mpanadalan'ny zanako hatramin'izay. Nomboka andray mamasaizany fa azy ihany. Nahoana ry ny vokatra izao tinika izao raha nanadala azy fotsiny tompoko dia tsy niseho taty fa tena vonany akavady azy mihitsy. Fa iza marina moa ty ianao za mantsy ny rasainy ny toa maholy fa antsoe fotsiny hoe mamazay. Sanatra vaviko maholy saingy kamboty ary za no mitaiza azy tsy fidiny na dia manano tena sy maro anaka aza. Tahina anao anarako ary faly mahafantatra anao ary mamazay. Niarany anatra tany amin'ny lycée za sy maholy ary nifankaty izay hatramin'izao. Dia inona moa izany mba asanao ty ary iza dia avy aiza ny ray aman-dreninao? Mbola eo am-pitadiavana asa aloha hatramin'izao fa ny ray aman-dreniko kosa ok izay fa aza tohizana intsony. Ay izany nitondranao an'io lehilahy io aty ry maholy. Lehilahy tsy anasa fa kolambohatra fotsiny. Tsy izany angery mamazay fa Zao ihany ny teniko ka ianonao tsara fohany manomboka zao ny fikasanao hivady fa revin-gadra tsy ho tanteraka no vinanao viny izany. Fa ahoana kosa aloha no mahatonga anao miteny an'izany tompoko? Efa fofombadin'olona maholy ry tovolahy ray nambady tsy ho ela. za kosa tsy mbola nanaiky ho fofombadin'olona izany ro mamazay Marenina ho andria. Vao teo mihitsy monsieur Rosie no nitady andria ary nilaza fa atao ndrarahanareo. Henonao tsara angamba izany ry tahina. Sa tsy izay moa ilay anaranao teo? Eny tompoko saingy Tsy misy saingy ilay kely ty fa izay ahitana asa aloha everina vao manambady lamba tsy voavidika bokotra no edimim-barotra. tsy izany kosa nge fa efa eo am-pitadiavana asa io Ny zanako tsy ampiandrasako izay olona mitady asa ny efa miasa sy manan-karena no ilaiko. Sady efa be voka monsieur Rosie izy ka tsy maintsy ho vadiny. Andray ro mamazay. Mareny ndrio tena marina ve tompo fa be vokan'izany monsieur Rosie izany maholy? Zany dia zany tokoa ry tovolahy ary raha manakambo ianao dia ny lalana modina sy olona. Eny ary tompoko fa andeha veloma ianao ary veloma koa ianao ry maholy. Tahina andray ry mamazay. Dia zahanao mantsy no manendrikendrika aho fa be vokany monsieur Roger Fa inona ny olana retsy ty Zay ny hevitra hitako fa kivy azy avy hatrany sady tsy arahany amindrintsony. tiako nefa ny milaza aminao fa tsy hanambady a monsieur Roger velively maninona felanao Zany ny saza mpamalivaly ray aman-dreny. tsy hanambady aniny takiny ray koa ary mamazay ianao sy doka ny katikatra entiny sy ny tolotolo-bola omeny fa ny fitiavako kosa tsy omeko azy. Zaza mpaniratsira tsy vanina maty an'io.
tokoa izany nanaova ny mama izay andry izany ary tsy levony vavoniko ka jereo ange raha tsy manganatra amin'ny tare andry ataona fa zao ny vokatry ny atezerany tsy tahina reo zanany ao an-trano koa nanampotrotraka ery ny laza hoe roa ay izy ro mama rehefa kambody sary tiavina ay izy ray trano mihitsy izany nitambatra tamindry tena misy toetra zareo za kosa nanamaha fa sao tena nino an'izay nambara mama izay ianao tsy nahita tory any alina tontolo ary tsy andrika ny ora fandehanako mihetsena iviliko aty aminareo tsy afeniko aloha fa lasa saina ihany tamin'ny filazana hoe bevokan'izany monsieur Roger zany dre saingy tsy te ino ah laingan'ny forony mama izay mba hisarahantsika izany fa ianao ndrainjana akorotahina mbola tsy niresaka nitokana ary tsy niaraka tamin'ny monsieur Roger mihitsy ana dia raiseko andrasa eny matoky indri ah ary voasaika andefa SMS any tany raha afaka mihontsika kananjo gaga raha nolazainy neny fa miandry ato amin'ny efitra fandraisam-bahiny dre ka mitebiteby afa soa dia tsy ahitanao tsonika tsy anio moa nareo no andeha hifindrany atsirabe anio tokoa saingy raha toandro izay no mialeto dia tsy ho afa meona tsony izany tsika raha tsy elaela indray atahoana fa tsy maintsy mandehana izy ary maholy aza malahelo fa tsy anary andry izany ah tahina ento manaraka anao aka tsy te hipetraka ao aminay tsony ah tsy maintsy ho avy ny fotoana kako ndry fa aza mitomany moa e ka tsy te hipetraka ao aminay tsony aka teny marary sy latsalatsa ny sakafoko marainy tsy ariva ao aminay nge mbola izy farany izany fa azakivekia ny vatako no lavitra ndry fa ny fanahiko sy ny fitiavako kosa tsy misaraka amindry eny misaotra amin'ny teninao ary manantenanao koa tia kamboty mitondra sombony ainao izany indrindra ny tsy anareko andry ary ny afatro dia izao any voalohany dia tsy maintsy tonga tia raha vao misy fotoana fahako mitsidika andry ay kosa hiezaka nangom-bola raha vao tafiditra amin'ilay asany lazainy data ka raha mety amindry dia amin'ny Saint Valentin fety mifankaty no anaovana ny vodiondritsika fa ny soratra sy ny mariazy kosa aorianany fiterahandry ho daty manandanja amin'ny fitiavantsika ny daty ny Saint Valentin raha izany mety amiko ka melohan'izany anefa dia ifandray tsy tapaka foantsika ka tandreny sao sy mba nahavery ny telefona nomeko andry ino mantsy mba hifandraisantsika ka tiako tsara sady tsy misaraka amiko ty ka tizy tiange zao hoe sara aza fa nomeny dada sy neny telefona vaovao tamin'ny tsingery-taona naterahako dia izany nanomezako anino andry sady mbola tena tsara raha teo iny ho tandrovako toy ny anak'Andriamaso tiry tahina fandeha amin'izay ngamba fa sao dia taraiky be ny fitsinako en tokoa sao dia zay rano mama izay eo indray ndry raha ho tara fotiana ndao teriko atsy ambavady zay fa velomo mandra-pena indraiky velomo tahina dia aza manadino tsy anadino andria tsy anadino andria na dia 2 minitra monja aza etsoroako ny malalako ao fafako ny ranomasy dia aza malahelo tsony moa eny ary falazay nampiotana ny foko sy nampitombony alahiloko ny feon'ny vavahady nakatony tahina ilitoka ny foko sady rainjanako nefa dia andehana lavitra mila tsotaniko izany ary te hitomany asaingy manatena n'ilay daty ny
foana alary Rio toana natitra ny vehivavy nidominy lahy tamin'ny fiara io fotsiny dia lasa mbola nisy bizina tsy maintsy nalamiko dia izay indray avy tafaverina aty amin'ny hôpitaly fa nanahoana aloha isipavendrana io eo mbola matory eo iziko nasain'ny dokotera nomena fampatoriana hono izy rehefa voatsabo ny feriny ay ary ahoana moa ny ilazany lahazo hoe sipavendrana nefa elany nandona azy tamin'ny fiara ka sipa midorororo tsy mahay miampita arabe ry Sidonia ohatra miraikiraiky sy versain zany izy miampita nefa za teo ampisongonana daba fa maika be ve zany na voadona azy zao rangany afera tokony mipoaka androany fototra indray no sipataika be io tsy mba tsy nandositra azy kosa elahy fa nitondra azy tety amin'ny hôpitaliko ka grave be raha traingon'ny polisy na hiaran'ny fitsaram-bahoaka kia naleko nampiakatra azy ray matao anaty daba dia nitondra azy nakatiako amin'izay indray moa dia zany natsony lafatsy ny urgence tato sage femme maneny asako fa tsy urgentiste za ve moa nalala vato ny hôpitaliko andrandriko sady tsy reveko ny avy ampiandra raha ato ankitika dia izay ny antony atsoko andrea telefona iny tsy misy araka mantsy izay momba ny sipy io efa nisy fantatra ihany aloha ny momba azy ay kosa iantanirina maholo ny anarany ary mody ny lazaiko hoe olona tena fantatro izy mba tsy hanaovany mpitsabo atony ankety an'lahy sura mihitsy ry zareo ato amin'ny urgence koa moa namako daholy ay ve tena merci akeseria efa ny adi-saina mihitsy afa tsy ho afabela raha manino ny sipioko tsy misy atahorana nefa komplike be ihany ny momba azy aloha fa komplike be ahoana indray akoatra ny ratra teo amin'ny lohan'ny sansorany dia ohatrany tsy miverina ny fitadidiny kozy zany ary zany zany mahatonga azy ny kozy tampoko teny ambony daba hoe tsy fanta mihitsy ny momba azy sipa midorororo na mety sipadala mihitsy ngamby io ka zany kosa aloha fa mety hoe noho ny traumatisme tamin'ny donana azo azy ny mahatonga an'izany ozy ny dokotera ary ny saika aloha raha afaka ny zaza tao akibony satria rehefa nyzana dia be voka 2 volana latsaka izy oay le ty ay ve efa bikina koa isipy io tena saika grave be raha zany ary mety efa manambady zany izy raha zany asa aloha fa karaha-mpanondro sy telefona ary vola 2 alina ny hita teny aminy ka tsy reo mbola latabatra reo ve zany vola sy telefona kozindry zany reo ka ay navela mpiandry raha tamiko fa za moa efa nisandoka ho mahalala azy milay koa zany fa aleo tonga dia ho bakony tary zany sosy foana milay be zany aloha dray meo aty ny telefona indro areo fa ny vola no an'lahy fa hoana kosa le za ve le tsy namono ny voay dia lahy niravaka ny vanginy sa hividiana n'lahy telefona tahaka an'ity amin'ny Saint-Valentin efa misy pro mifanarahantsika kosa amin'ny Saint-Valentin aleo ary ty sosy ty nataoko solo ny vidin-dasantso ny tondrana ny sipy io kanefa raha tonga eo ny avany dia ahoana nefa izy raha ve moa very tadidy tsy mahalala ny ziavany akoriko marina zany za zao ny solokavany ety dia inona ny fikandre rehefa mifoa amin'ny toromasina zany izy ka mahatsiaro sainy lazaiko fotsiny hoe ny karaha-mpanondrony ihany ny hita teny aminy ka sady raha pitso ihany ange izy dia tokony alefa mody fa tsy afaka hitazona azy eleto ny hôpitaly ozy ny dokotera alefa mody azy ary Sidonia nga hitandry ny vovony io avy eto ambohy miandra ihany izy aloha raha nita ao amin'ny karaha-mpanondrony kozy alefo sary amin'ny telefona fotsiny letsy izy dia antany olona eny etsena eny fa tsy maintsy misy mahalala ny tranony sura mihitsy dia hoaiza moa tsika izany ramose manahirana koa ny kozy aminao ty manoatra rangano mikozy amin-draza kely ka tsy fananiko fa tsy misy tadidiko ange ramose efa hoe avy any amin'ny hôpitaly tsika izao dia anatitra anao any ambovonareo mba mahasika ko ty lehilahy ty ka mpiasan'ny hôpitaly angamba izy matombo sahirana manatitra nefa tsy haiko marina izay nahazo nolazainy fotsiny fa hoe ny anjera teny amin'ny arabe hony ary be voka 2 volana fa mba tsy nanenda ny sasa tao akipoko raiko
mangirifiry sady mifono pansement be ny lohaliko sy ny soroko. Fa inona ary nahazo izany mipetraka dia iza ny fianakaviako ary iza ny vadiko. Na ny lalana izoran'ity fiary asa vaovao amiko tanteraka. Tonga eto tsika dia midina amin'izay no Rasipa. Dia aiza zany no alehako? Asa Samy tsy fantatra ange na ny tranonay na ny olona ety amin'ity tanàna ity Mosipa very mémoire ianaoko. Io trano misy rihana amin'ny loko mavokely io ny tranonareo io. Nefa tsy misy fantatro izay olona ao amin'io trano lazainao io. Fianakaviana ianao fa izandray tonga dia midira ao dia dondomy aloha ny varavarana vao miditra. Zay fa lasa amin'izay efa mivoa ianao ka. Mbola be dia be zavatra ataoko. Eny ary fa dia misaotra betsaka anao raha misea. Sure. Sipa mitahoaho mandreraka tsy. Aleo amin'izay mipitsika ray masosila keto. Fa mihitsy mitoetra ny lelana anaty trahinka. Ato amin'ity trano ity hoy ny fianakaviako. Ka tonga dia hiditra ao ve za zany sa andondona aloha. Aleo dondonina sao dia manahirana ka. Maoly, inona ty? Fa maninona ny tonga dia fialahanao ny temaina? Vehivavy maditra mpivaritena midira tatrano aingana fa mahita raharaha tena an'io. Aza sy tonona voliko re hafa marary. Mama te efa matany ampasana tsy ilaina miantsoantso eo tsony. Efa ny ampasana hoe? Zary Maoly aza modina dala fa taperiko eo ny tena. Ka izy tena n'izao vao miditra ny trano. Ny fanadala tamin'ny tahina sa nanao makorel. Mivaly io ary tea. Tsy misy fantatra ne zany lazainao zany tompoko hoe. Maninona tsara? Piasan'ny hopitaly nanatitra teo. Lazainy fanenjera teny amin'ny arabe io ny ary maratra be ny lohaliko sy ny soroko. Sady mbola misy pansement fa jerenao ne. Tsy raharahako aiza zao ny vola sy ny arina netana ny tsena omaly. Tsy misy tadidiko na tsaroako izay nitranga tamiko ianao zange tsy fantatra hoe. Za zanaovana sarometsika ary Maoly fa matiko tena. Marina mafy raha misy fantatro ny momba Inona tokoa ary nahazo ankala ratsy ity no ohatra ny hafahafa ny sady tsy tonga saina izany. Mba mangorary tompoko fa tsy misy zava-pantako ange. Raha ny atezerako aloha dia efa nataoko potika io tarehatena io saingy tsy azoko atao moa zany noho ny fitiavan'i Monsieur Roger atena. Fa iza moa zany Monsieur Roger zany? Ono Tena very taditika alakely ty marina. Fa nanina ary nefa misy mahatsara azy ihany raha tsy misy fantany momba azy ka. Azoko ararotona tsara ty. Mengavy re tompoko. Mba lazao reny momba fantatro fa tena tsy misy eky akoatry ny ato anaty karapanondroko ange. Eno tsara ary Piasa tranonay indry io. Ary ao ambany tohatra ny fatorindry. Ka mbo traisy reny indry ary misy lehilahy mpanan-karena atao hoe Roger akavady andry. Mazava tsara zay. Dia iza le hoe tahina ny teneninao tamin'izao vao tonga teo? Tsy olona ambody mpanadala indry taloha fa iza indray Ary ndeha manao raharaha ny an-dakozia fa tsy lozana mijajirika eo fotsiny. Ny vilia sy ny vilany mila sasana. Ny siny be mila fenona. Ny akanjo maloto ny ankizy koa ato mitoby fotsiny fa miandriandriana asa azy. Marary ange Sara fa mahajoro noho ny dratra amin'ny lohaliko. Ny sandriko indray raha vao mihetsika mafy dia manahy ny taina ny fery amin'ny soroko. Tsy te halala an'izany fa lasa ataovy izay lazaiko Sady efa ny alamandry indriny tsy hanao raharaha indray. Zalika tsy valina mihitsy. Marary ary mamazay Totombitana raha tena marina Marary fa aza velesinao amiko fafa re. Tsy raharahako le kisovavy ty Zao za fa baraka sady menatra Monsieur Roger no hitena. Mifona rehefa marary.
Mifona e. Mifona inona fa tatazo ty? Sao vokatry ny natao tena. Tatazo Maty aho mama. Maty aho e. Atseo mihitsy ny mama tena ny ampasana. Aka tena ry tia. Raha tsy mampiadra mamono olona dia efa nalako mihitsy ny aitena. Mba mariny Marary arefa aza vonoina tsony. aitena efa be voka 3 volana dia tsy nilaza tamiko akory. Izao monsieur Roger tezitra sy lasa ary tsy any ambady tena indray. Ka neveriko fa izy ange na be voka e. Dia izany ny tenenako teo hoe efa be voka ny zanantsika 3 volana aho aho zao. Kay tsy iso ny ray ny-janako. Vehivavy sady mitapy raha ity. Tsy fantatry tena akory izay nahabe voka tena. Ka tsy fidiny ho ange no very tady dia neveriko fa hoe monsieur Roger nahabe voka. Tsy maintsy tahina ny nahabe voka tena. Sa iza koa zao nefa niaraka tamin'ny tena? Iza ho Tsy fantatro na zany tahiny izany aza ange. iza koa moa mahalala raha mody adala sy very tadidy tena io. Sanatriryo mamazay a. Ianao aza tsy tadidiko raha tsy nanazava ny tenanao sy ireo zanakao tamiko. Izao fotsiny no izy very tombontsoa fa lasa monsieur Roger izay lehilahy mpanan-karena nandrandraiky ovinanto. Noho izany tsy misy ilako tena tsony fa lasa tena mandeha. Andray roanao ve ahy? Tsy mitahiry arin-doabody ary ilay be sarimetsika ity lasa tadiavy izay rain-janako tena fa tsy loza tena mampitombo ny kapoakambarinay fotsiny ato. Lasa sa mbola mitadinina mihitsy tena vao andeha. Aza finoana fangorona ny enta-keliko ka. Reny akoditry teny reny ihany entina fa tsy misy mivoaka ao na fanjaitra ray aza. Aleo ary aho mba hiova-kanjo madiodio e. Efa miteny aho fa reny akoditry teny reny anaovana fa matiko tena. Lasa ale eny ary e. Andeha fa veloma ianao. Andriamanitro, aiza no alehako? Iza ny rain-janako? Iza ny antsapasako? Maizina amiko ny tany aman-danitra. Vadiko boribory tanteraka. Allo? Maheno ve lahy e? Miantso kely aleto so mba misy serany fa tena maina mihitsy ny ety. Zany ve? Ka nandona olona tamin'ny daba dia tsy afaka tamin'iny e. Ahoana izay lahy? Kozy vely ty. Tena mety zany raha le sipa voadonako namboaritsika. Sipa very mémoire sady be voka nefa le izy. Ilay ny teba foana ve? Surare. Raha sendra koboko le sipa dia tsoko la. Okay le tse? Aiza amin'izay ny telefoniko iny fa lanilona fotsiny krediako ka. Merci Fatika. Za ihany ane nahita andrian'iny telefony iny. Tsika ambanatsika kosa ty fa za ihany ny tompony. Sara koa aza misy an'ity fa ny ahy efa ratsy. Zany Sady tsara photo be azy ty. Tena nahazo kosa aloha ndry nahazo an'iny e. Arono efa mifafandry daholo ve ny sary voatahiry tao amin'iny telefony iny. Ataoko inona koa moa fa dia nifafako daholo hatramin'ny repertoire. Oay le ty Fa maninona e? Nariko koa raha ny pusiny dia soloko amin'ny ako. Le pusiny soloa ndry aloha tsy olana e. Fa ny sary voatahiry ny mifafandry izao ny tena blème petsy. Ka efa voafafa ho fa ataon'la inona aloha nefa e. Misy lako azy rery Sidonia. Tsy azoko. Everiko fa mbola voatahiry eo zao ny sary le sipa very tadidy iny. Efa mifafandry. Tsy azoko mihitsy Ka ny olana ane dia zao e. Mety tsy ho tadidiko mantsy ny endriny raha mifanena amiko satria efa 3 volana zay tsy nakoba an'iny. Mba aiza koa ary zany fitadidiany lazany reo Tsy miova be nge ny olona. Vao 3 volana ve izy ny tsy hitany lahy dia tsy tadidiny lahy. Ka so mba ohatra hoe nanapa-bolo na nandoko volo ny endriko. Ny kibony koa mety efa lehibe ka mety nova ny vata mihitsy e. Fa ataon'la inona aloha izy raha hitany lahy e. Avadika sifra ary seria. Maninona? Mampitady olona indray nge hono ny debe.
sady tsy olana na de vehivavy be voka aza fa tena ilaina ny voamasin-jaza ao an-kibony. Zany ve letsy? Tonga de be no raisitsika amin'ny trano marazotsika ny sipy iny. Zany a? Tiany lalao volontsika amin'ny Saint-Valentin bokozy. Maolo moa ny anaran'izy iny. Ie, sady mora mihitsy zao no mivarotra azy noho izy iny tsy misy fitady dininka. Marina zany e. Miteba koa tsy mifidy hono na olon-dehibe na zazakely na be voka fa raisiny daholo. Zany a? Ka andao le tsokaroana fa tsy maintsy hita foana iny a. Iano a? Tadidiny lava le trano nanaterany lana azy tamin'izy nivoaka hopitaly. Tadidika any fa tsy hay fotsiny raha mbola mivovo ao izy na tsy otsoniko. Zao ranga, samy mitady azy fotsiny tsika e. Roa volana sy tapany izay ny tsy mifandraisana sy maholontsony. Na SMS na antso natao telefona dia samy tsy nisy vokany avokoa. Very ve le telefona nomeko azy sa simbe? So nanambady an'le Monsieur Roger ary izy ka tsy dia hifandray amiko intsony. Indrisy ry maholy. Tiako loatra ianao ka anio no alalako ny marina. Efa manoloana ny tranon'ny mama zay aho ka leo dodomiko ny varavarany. Ahoana izay tovolahy? Manahoana ianao ry mama zay? Salama tsara fa ahoana? Ohatra e, fa tsy tahina sakaizan'ny maolo ve ianao moa? Eny tompoko. Mba mahazo mandroso ve azafady? Mandrosoa mihitsy fa mila miresaka mihitsy tsika izao. Mipetrapetra dia lazao ny antondianao. Saotra tompoko. Mety efa fantatrao ihany angamba ny antondihako fa mba tia hita sy resaka amin'ny maholy aho. Eo indritsika ry tahina. Anga moa tsy any aminao any maholy. Amin'ny fomba ahoana moa ry mama zay a? Za nge ka miperaka any Antsirabe ary vao tonga zao maraina izao e. Ay ve e? Arono a? Ianao ve na be voankazo sa tsy ianao? Fa ngatsy hoe le Monsieur Roger indray araka ny voalazanao tamiko. Fomba nanasarahako anareo fotsiny izany e. Tsy Monsieur Roger na be voankazo fa olo-kafa raha tsy ianao. Kanefa dia hotsoroko aminao fa zany na be voka amin'ny maholy. Maninona tsara? Zaza tsy fanina mihitsy ndra ianao ty. No nataonao dia tsy nety nanambady amin'ny maholy Monsieur Roger. Za nge fa vonina ny anambady azy sy niseho teto aminao e. Saingy nataonao tsinitsinina satria mbola tsy anasa tamin'ireny. Fa nga efa mananantonasa zany ianao zao. Voalaza anao. Ary mahavelona sy izay vady aman-janako soma tsara ny karamako. Tena loza zany marina mafy. Za efa miasa indray ve no loza sa inona ny tianao ambary? Tsy zany fa ndroahako ange maholy ary nasaiko nakany amin'izay nahabe voankazo ihany. Maninona tsara? Fa dia naninona loatra ny roahanao izy? Efa hoe tsy nety nanambady azy Monsieur Roger noho izy efa be voka dia tezitra e. Za koa tsy te hisahirana raha teraka eo izy fa izay nahabe voankazo ihany no tokony hiantoko azy. Ny famelomako anjanako azy efa manahirana dia ndroahako fa tsy misy ilako azy. Zany mba toetranao rery mama zay? Zanadra-vavinao nge maholy e? Dia aiza izy izao? Tsy hitako izay misy azy ry tahina. Ary na izy koa aza nge lasa niova hafahafa zany. Raha tsy hoe mody adala anga. Miova hafahafa ahoana moa? Milaza tsy mahafantatra olonako. Za sy ny ankizy teto nge ka tsy fantany mihitsy fa tsy tadidiny io ne. Ary na ianao io koa aza dia olazainy fa tsy ho tadidiny. Ahoana koa zany e? Fa ianao no nahazo azy ry mama zay? Raha ny filazany aloha dia izao ny antony. Nanona sady reraka zany. Matsaka rano sy manasa vilia amin'ny hoteliko mba asako. Saingy indrisy fa be voka
sady efa milehibe ny kipoko dia tsy mety mampiasa atsony ny olona, indrindra moa ka hoe hibata entana. Nareno ataoko fa tena nona zany e. Ny toeram-panariam-pako rehetra koa efa misy tompony daholy. Mba nitsindroka zordira aho maly fa saiko ny fonondreo 4 tompony le fanariam-pako. Vatinoana razona mitoika. Mba mangataka ety atsena indray tsy misy mangoraka fa latsano azo. Izay nahabevokanao angataham-bola ho sy ny sasany. Ny hafa moa dia ny tsara ho vehivavy maditra na mpivarotena tsotra izao. Arotsy ny efa hitako ty vehivavy bevoka mpangataka ty izany a. Mba mangataka re madamo, mba mangataka re fanony. Ka tsy maholo ve ndry e? Tsy ndry ve le nitsabony teny amin'ny hopitaly? Eny tompoko, nisy fotoana nitsaboina teny amin'ny hopitaly fa ny endrika ao izao ny somary tsy tadidiko tsara. Indrisy fa tsy mba ampifitadidiana madama. Tena ndry mihitsy le nitsabony eka. Izany ve? Ie, Mba mangataka re hividanana sakafo raha sitraka ao e. tena tia mihitsy le vehivavy nikaroana ision reo hatramin'izay. Aleo moa dia angorahana dia entina makany an-trano. Izany moa madama, mba omeo vola re hividanako sakafo fa tena 2 andro aho tsy nisakafo e. Ay, mampalahelo sady mahonena loatra kiza atondriry maholy a. Atahoana fa tsy tia ny havako tena androka e. Zao nefa izao hitanao bevoka izao. Ndry Hany ka ilikiliky ny olona fa manahirana hono mampiasa bevoka. mitsangana retsy teo dia andao anaraka anahy. Any an-tranontsika miresaka sady omeko sakafo indrindra noana. Misaotra indrindra. Ka ahoana? Efa voky indry sa mbola pina ny sakafo indry? Oka izay fa tena voky a madama. Ay. Misaotra betsaka indrindra. Tsara rehefa voky indry ka. Arono aho raha tsy mahadiso. Tao madama rery no atao trano fa nakaiza izany vady aman-janaka madama. Aleo aloha rafitra tsara ny lainga fa ohatra ny tady ho be atikata ny kiala kely ty izany. Azafady nefa raha tsy mety amin'ny madama ny fanontaniako a. Tsy maninona kia. Tsy mipetraka eto ambony miandra ny zanako fa any amin'ny reniko any Ambositra. Ny vadiko koa miasany fa za eo ampikarakara ny findra asany. Ay, fa re. Dia mbola mamerina ny fisaorana anao re ano ny fiatrahanao a madama. Ay, tsy misy isorandry izay vitako akia. Efa nresaka moa tsika ka raha vonina iary petraka amiko indry a dia mila mahandro amin'izay. Dia avy eo misolo akanjo. Dia reto izao n'akanjo malalaka atamiko ka asa raha mety amin'indry mitondra voaka io izao reto. Mety ka. Sady tiako rehefa dia misaotra indrindra tompoko. Tsy misy fisaorana fa ndao ary atoroko andriny efitrano fandroana e. Ato ny dosy dia io ny servieta sy ny savony manitra dia reto ny akanjo sy ny kapa anaovandry rehefa avy mahandro. Zay fa alosako aloha ndry Eny ary madama. Ary aleo amin'izay atsona aingany ireo dia ny mbola manao dosy eo kely lavendrana io. Allô? Za ihany letsy tsy afaka miteny mafy sao dia misy maheno e. Ato an-tranoko ange le sipa tsy mahatadidy olona sady be voky iny e. Eno ka tonga vainga ny lahy raha akazy fa mbola mandro amin'ny dosy izy izao. Mody lazaiko hoe dokotera namako lahy rehefa tonga eo fa mahaiza mihetsika. Ok, tonga vaingana miaraka amin'ny fitaovana. Azo kely ny haiko vao avy nandro teo. Mety ve izao paosiko izao madama?
Sa ahoana ny fijerinao amin'le akanjony menao? Tena manendrika andry be kosa aza le akanjo akiko. Tena ohatrany hoe ndry mihitsy no nanjairana azy. Aza, ohatry ny misy mandondona ao ambarafaranao zany Mety le dokotera namako angamba ki izay fa ndraso ampandrosoako a. Ay, ianao ihany mandrosoa dokotera. Androso tokoa moa fa manahoana nareo ato Manahoana tompoko? Salama tsara izay saingy mba tiako ataonao vizity kely aty namako ty dokotera. Hitanao mitondra voaka mantsy izy io dia sady zao vao hipetraka ato amiko Tena be fitiavany ty madamo ty ka. Vatrany mihitsy miantso dokotera mba izany fahasalamako. Nitsapako zao fa tena tia sady te karakara fatratra izy. Ay, ao ary loha dineko tsara ny artomasonao ry tovavy dia sakafo tsara hoe vavanao zafady. Ao ary ho jerentsika kosa ny tosodranao tsy natsiary reradreraka ve anao tato ato? Zany tokoa dokotera. Reradava mihitsy aho tato ato sady zara raha ny sakafo. Mety vokatra zany dia ambany be ny tagna calcium amin'ny vatanao. Noho izany dia tsy maintsy mitsindrona calcium aloha zany ianao zao dia zao hitsinjovana zaza ao akibonao eo. Zany ve? Tsy maninona ary raha izay no mahasoa ny zaza ato akiboko Tsindrona intraveneuse izy ity ka omeo kely ny sandrinao anaovana an'ilay tsindrona azafady Eo ary Zay miafy kely vetivety aloha ianao mandra-batapitry ny ranom-panafody Eny dokotera. Saingy ohatra ny teatoro be tampoka zany. Teatory Zay efa vitany amin'ity sipitiry seria tsy matsiary tena tsony io. Ary tena efa matianina mihitsy ianao ka hoentina aiza zany zao izy io? Tsika indray tsy milony zany fa mila saosy akia sady ny Saint Valentin efa akaiky. Voay fotsiny varavarana io fa zany ilanjary sy apiditra azy ao anatin'io dapy eo tao. Be mihitsy amarina. Fa efitrano aizy ty misy aty eto ambony fandriana sady maizina be ato zany. Sa efa alina ve ny andro? Oare mifatotra ny fandriana ny tongotry sy ny tanako. Inona reny dikan'izao ry lanitro? Fa ahoana nahatonga aty? Misy olona tamo sady mamavaravarana zany. Efa mifovy ianao tato rasipa rasy fa rehatro loha ny jiro Zay mbola tsy alina akory zao fa tsy maintsy nidiko fotsiny varavara kely tato akia. Fa izaka ianao azafady? Tsara koa nga mo plante koa ny disque dur ny tony dia bloqué hatramin'ny mémoirako. Fa iza tokoa ianao Tsy azoko lazaina anao momba anara sipa. Azo maninona no mifatotra tongotra matanana eto am-pandriana? So dia be vinano mipitsika eo fa inona indray ny entana midy tsy maintsy atao tsara fatotra. Tena tsy olona ty marina. Ny fiteniny, ny kavinilany, ny sikareny ambafany, ny volony miloko sady hafahafa be dia mitoro-matsola azy. Tonga ny belle andrasako fa kalma ianao nefa na iandro vongy eo azy ianao dia tsisy are sady idiko avy aty ivelany ty hevitry ty. Zay inona re no ataoko mifatotra mafy ny tongotro. Ny tanako havanana kotoraka izany fa miaviny ohatry no malalaka.
tsy maintsy mivoritra mafy sady mety hipitsoka nefa ny ankibe tanako voavaka. Aleo heritako fa tsy maintsy manavitra ny aiko a. Isa, 2, 3 kay niboaka kely mihitsy nitola ny ankibe tanako. Tsy manenina fa afaka aloha ny tanako avy ary afaka mamany fatorana sisa. Andraso kay marary ny tanako. Nefa afaka ihany fatorako rehetra. Aleo amin'izay aleto dia minoky izay ivelan'ny varavaranao. Allo, tonga dia ampitondrainao any Zalafy vidin'le sipato. Milay za fa very sipata. Le fasotia ry Zala akasy zao Ok pata. Daso aloha tsoky Sidonie fa point sany afera. Allo chérie, tonga avy aty amboviko fa mipoaka kiny afera. Ienao ho avy eo ry Zala ka ny mahaolo sady anatitra ny vidiny. Ahoana tsara hozy izy ndry? Allo? Variana miresaka telefona izany. Dia ahoana raha miverina eo izy? Sabe vokotivy atohitra azy. Hoay, misy tavoangina lapiraka eo amin'ny latabatra io. Andraso, ho velesiko mafy amin'ny lohany iny raha vao miditra fa hitapiviko ato ambadika ny varavarana ato. Sady izay fata mety izany. Indry tsara venao tato rasipa. Ohatra fanakaiza le. Ay. Izay fatorana. Vao velo mafy teo amin'ny lohany manko. Hiala taingana amin'izay afa sao dia ho tratra ny namany eo. Atya vela Rio Rio? Ato ihany ary ve izy sanakaiza ary? Andre? Ary ohatrany tsy mety anefa ty varavaran'ity izany fa aleo tonga dia hiditra ka. Andray, fa ino ty ataon'la mitsirary eto amin'ny tany eto Rio mamindray velahy nefa ohatrany tsy mahatsiaro tena izy izany. Andray, Rio Rio? Ay, tena marary zany lohako zany. Fa maninona ny safotra rery tato lahy? Sady amin'izay misy ratra be ny lohan'lahy. Nitsangana aloha dia avy mipetraka eto am-pandriana eto. Ao. Fa sipa iza koa ianao Za ihany le tsy tia fa mamy ve lasa maninona? Za izy tena tsarako ianao raha sipa. Za manao an'izay mahatezitra kosa Rio ataoko hoe mamy lahy nefa tsy misy fofona alikaola akory. Fa izy ianao Ary ahoana koa ireo vaky tavoangina labera amin'ny tany ireo? tena tsarako mbo koza raha misy tadidiko mihitsy zany. Fa iza ho ianao Reka io, fa inona koa ary ty mahazo any Rio? Izy nively tamin'ny tavoangy tato angamba ny lohany dia tsy tonga saina izy hatramin'izao. Mandidy ianao hivoaka amin'ity vovoko ity fa tsy fantako akory ianao kay lohaka aza mararaka sao dia anararoatra makotrany eo koa ianao. Andray, zangy ety Sidonie olo tiany lava aneso dia tsy fantatra lahy koa. Olo tiako taiza ianao fa lasy tena mivoaka any. Rio izy lasy tena ho mivoaka any fa mboariko io andeha koa aranga rehefa izay no tadiavinao
sy mba mitonatonana tsy dia mbola tsy hitanao foana ve maolatra amin'izao ry mamazay a? Tena tsy hita mihitsy izay misy azy ry tahina. Ianao zao no heveriko fa efa nahita azy ko. Nahita azy ave dia ho tonga aty anontany anao e. Raha ny fanisako ny volana hitondrany voka zao dia 5 volana zao ny kibony. Kanefa izy zao mbola velona ve sa sanatria efa maty? Ahoana moa izy no faty? Ka marefa ange ny vatany vehivavy be voka ry mamazay e. Tsy haiko izay mety nanjo azy noho n'izy very tadidy araka ny voalazanao tamiko. Tena manahy mafy ny amin'ny maha-olo mihitsy ange ianao zany e. Olo tiako maholy ary zanako ny ao kibony ka. Tena tia azy ary efa vonina ny akavady azy nefa ny tsy valananao. Satria Monsieur Roger natolotolotra volanao. Za kosa tsy anasa tamin'ireny dia natsatso teo anatrehanao. Tonga ila vaniny amiko ve ianao fa tsy nahita amin'ny maha-olo sa inona marina ny tena atondrianao e? Mila nireny janako arery mamazay dia nireny janako naifikifika tony tomboanjo rehefa tsy misy ilana azy tsony nefa zanadravavonao. Mba fantipanteny kely ny resaka ao ry le kely ty a. Zany ny marina e. Ny marina inona e? Heverinao fa tsy fantatro moa ny fitondranao amin'ny maholy. Tsy vita kory ny fianarany dia najanonao izy satria laninao ny lovany tamin'ny ray aman-dreniny. Dia nataonao toy ny mpiasa trano izy ary niterenao anambady a Monsieur Roger izay mitovy taona amin'ny dadany. Dia maninona nefa e? Ary mba iza moa ianao samy miditra amin'ny fiaina tokantranonay ka? Tsy tokantranonareo no nidirako fa ny fiainanay sy maholy satria reny zanako ane izy ho ay e. Ary raha mbola zany tahina zanako komisera ratsy ferana dia tsy hiala aminao ninninona mahazo an'le olo tiako. Ay ve zanaka polisy le kely ty e? Sady efa reko ny lazan'izany komisera ratsy ferana zany. Tena tsy namposiko marina. Tia maha-olo tokoa tahina ary mety hanenjika amin'ny lalàna raha misy manjoa amin'ny maha-olo ihany. Zay vao hikatrakatra foana fa aleo ataoko aingan'izay ahitana maha-olo ka. Tena adalako ny nandroaka azy marina. Vehivavy be voka ary very tadidy izy kanefa dia nroahanao tsy anam-ponenana. Noho izany dia tompona andraikitra voalohany amin'izay mahazo azy ianao ary tsy hamelako manomboko izao a. Ka rery tahina fa ezaka hikariko azy a. Ianao koa dia efa sendoatra ambony ihany. Nahoana tsy sendoatra ary mamazay olo tiako ve tsy asarotiny aminao e. Mba fantatrao moa ny andro rapitso. Rampitso ve? Raha tsy diso dia toa hoe Saint Valentin na andro mifankaty. Voalazanao andro mifankaty tokoa rapitso ary datin'ny fanomezanay anatotosako ny famofonay amin'ny alalan'ny vodiondry. Izany dia fanomezakaja sy voninahitra anao solondray aman-dreny kanefa dia aiza izy izao nroahanao ary tsy fantatra namatina velona. Ka re anako sao vao tsapako ny fahatsoko ary neniko ny nandroaka azy. Nety ny tendrom-po tsy mba namana ka tsy nandinika izay nataoko. Sady mankala azy koa ianao e. Inona nefa ny ratsy nataony ianareo? Mbala zao e. Motsy nanjakazakaanareo aza ny lovany tamin'ny ray aman-dreniny. Indrindra ty trano ipetrahanareo ty kanefa dia nareo indray no nandroaka azy. Mofona rery tahina. Ay ve fantatrao fa trano ray aman-dreny maha-olo ty trano ty e? Tsy misy miafina amiko ny fiainany manontolo fa nitantarainy tamiko daholo ary tompony mangatakatiny izy teto taminareo. Tena mifona sy mibabika eto anatrehanao re anako. Tena diso re hafa mifona e. Nandefitra nanana ny rano le zanak'olona hatramin'izay nefa zao voaroaka amin'ny tranony izao ny fiafarany. Saingy za kosa tsy anaiky an'izany sady efa miasa eto Antananarivo aho zao tsy anatsira be intsony ka dia efa ampitanitsika. Ka rery tahina. Andro ny mifankaty sady datin'ny fanomezanay rapitso ka raha vodondro ny tokony ataoko eto dia hivadika fitoriana anareo satria mibodi-trano tsy anareo akory nareo ka ny tompo-trano indray ny roahanareo. Mifona re anako. Mifona re fa aza toriana izany izay e. Ary ataovy tonga eto rapitso dia rapitso ihany ary maha-olo raha tsy tianao ny hotoriako e. Aleo fa hikariko azy re izay mianakavy e. Tena hikariko amin'ny maha-olo izay marina e. Eny ary fa dia rapitso amin'ny verina eto. Hitanareo moa izy dia midinika ny vodiondry sika fa raha tsy hitanareo kosa
dia ny manam-pahefana no hiresaka aminareo. tsy maintsy ataonay izay ahitana azy fa azo atoriana resa ry tahina. Anjaranareo no misafidy e, na vodiondry na fitoriana. Vodiondry ka vodiondry rery tahina. Maolana tsy hita mety sy misy azy efa nikariko azy daholana zany hanankizy tato an-trano fa samy tsy mahita azy mihitsy. Miafana izay nanontaniana koa ny laza tsy mahita azy sady tapitra nanometsiny adaholy. Tena manenina mafy afa tahaka izay tsy nandroaka azy ka. Sao dia tsy maintsy hitory tahina fa tsy hita maholy. Efa hariva nefa izao ny andro sady mitraotrao be ny orana. Santsiratra marina mafy. Tana ray ihany no foko fa faradatsaka angamba iny. Dia mbola ho afy amin'izao andro ratsy izao ve tahiny e? Mitaintaina ohatran'izao baka kambodiriana aty. Mino afa tsy ho avy tsony izy ka. Ody ary mama zay a. Ody. Losa fa tahina marina. Andriamanitro. Ampandroso ve ianao ry mama zay sa tsy ampandroso a? Ha? Mandroso rehefa tsy midy io e. Mila tsy ampandroso ange ianao zany nefa ato ihany. Salama ve aloha e? Sao very fana ohatra falala voatango izao re anako. Orana zany marina mafy. Ataoko aiza aloha ty eloko ty? Ataovy eo anjoron-trano eo fa tsy maninona ka io ny seza dia mahazo toerana ary anako. Mipetraka tokoa sady miala tsiny raha tonga hariva ty aminao. No everiko fa tsy ho avy tsony azy ianaoko. Fa ahoana ny tsy ho avy? Ka ny andro efa hariva sady manoram-baratra beko. Mbola niasa fa zao vao avy nydravaka. Ary izy maholy. Mino afa efa hitanareo izy aho. Fona sady milela-palaty aminao ray ary tahina. I maholy ny tadiaviko fa tsy fonanao ry mama zay a. Izy maholy. Tena nikariko azy re izay nanomboka omaly iny ka hatramin'ny androany tontolo e. Efa indrisy fa tsy nahita azy mihitsy. Zany noho izy. Afanenina aminareo menakavy aho zany fa dia any amin'ny fitsaranintsika mihaona. Aleo andeha. Fona re anako. Aza toriana resa efa manenina mafy tamin'ny nataonay amin'ny maholy. Tara loatra amin'ny fanenenanao ry mama zay a. Fony. Indrindra fa ianao izay tena nampijaly azy. Andro ny mifankaty androany ary data ny fanomezanay anamafisanorona ny fitiavanay. Ka dia lako tsiny raha hivadika fitoriana anareo ny vodiondry saika ataoko a. Zay fa lasa. Tahina. Hoatray. Iza koa re samy mantontono izany e. Olona mitady anareo zany fa iza indray e. Mandroso fa tsy midy io e. Manahoana daholo nareo? Maholy malalako. Tahina. Fantaiza foana re ianao ry maholana izao vao hita e. Izay nefa nikariko anao atraizatraiza. Dia toa mbo miandra ihany afa ho aiza moa ry mama zay a. Ay ve. Ary ngandry tsy very tadidy tsony sa ahoana marina aloha fa tsy azoko e. Nazasaka ka mitena kory tahina. Very tadidy tokoa. Fa vao aingana teo no miverina ny fitadidiako dia zanody zao. Ny tadidiko farany dia za voadona ny fiara rehefa nifanao veloma taminao. Efa ela nge zany. Ka tsy very ve aloha le telefona nomeko andry? Ay moa ianao nanome telefona. Marina raha mba hitako tsony zany. Eny tsy maninona. Ny zava-dehibe dia ndre tsy maty fo manaina aloha. Saingy taiza foana aloha hatramin'izay. Tsy misy tadidiko fa misafotofoto be ny ao andohako ao e. Fa talohan'izao fahatongavako izao dia nipetraka tamin'ny trano sasy tao Atsimitsena.
tamin'ireo trano sase akaiky ny zordira ve misy trano sase maromaro manko eo sady 4000 daholo mipetraka aminy zany tokoa ary zay no mety tsy nahitanareo ka tsy nampozina iara hipetraka amin'ny 4000 indriko neverina efa nindrinireny teny rehetra teny fotsiny raha matoa efantitra izay ny rahako nipetraka tao amin'ny trano sase raika mba tisy ny andra ndray koa izany vavy antitra izany ka tsy taka mama zay okarery tahina bebe marino anarany tena tsara fanahy tamiko izy sady navelany nandehandeha fa mavesatra moa mitady kapoaka sy boaty ary tavangy ao anaty zordira no asany za kosa ny mpanadio izay azony dia izy no varotra azy eny an-tsena mba hividiana ny sakafo hoaninay mianaka zany dia ahoana aloha no natonga sainandry ary naverina fitady dindry sara hoe naharevaratra ny latsaka voaingana teo nareo fa ino nampiverina ny fitadidiako nisy selatra namono maso sady na raha kotroka mafy tokoa aloha teo ary ninoko fa varadatsaka mihitsy iny na za koa aza taitra mafy nahita niny teny an-dalana anakaty le trano lehibe teo ampitanay no latsahany ange ko tsy zava-dosa ve zany so fa efa misy fandro-baratra ilay trano dia nentefa tany amin'ny tany le izy ka za kosa tena taitra mafy eoko izany ary nangofotra be avy eo saingy nanomboka niverina tsikelikely ny fitadidiako rehetra mba tsy hafa-jaza ary ndre fa isaorana an'Andriamanitra aloha bebe Maria koa teny azany tsy tahina nera taminy aho mba hody fa tadidiko ny tranoko saika tsy nety ihany izy nefa namela ihany dia zao tonga ty zao ny fahatairanao mafy tamin'ilay varadatsaka zany nampiverina ny fitadidianao raha azoko tsara zany tokoa ry mamazay fa ny tiako fantatra dia nanenina moa any ny ala tato an-trano ary niara-nonina tamin'ny 4000 aleo tsoriko fa nroa ny ala tato ndrery maoly ahoana tsara trano ray aman-dreniko ny ety ka nahoana no nroahanao tato ry mamazay mifona re anaka mifona fa tena diso taminao na raha tokony nahavery tadidy anao tendroako tato ianao tsy nety nanambady anao manko monsieur Roger no ianao nilaza tamin'ny efa be voka dia tetezitra mafy ary nandroaka anao veka zany no izy mifona sy milela-paladiry hafa nainenenako angeny nataoko anao ifonako ihany koa fankahalandreo zanako anao ary hotereko ry zareo ifona aminao mitsangana ianao fa aza mandadilady oatra ny zory mamazay mitsangana mamela zany ianao anaka alohany amaliko an'izany dia mba valolo ny fanontaniako mihaino anao re enkenao ve sa lavinao ny akamitahiana ho vadiny tena ekeko ary sitrako dia sitrako tokoa fa mitsodro ananareo raika izy maoly tadidinao angany dady androany andro mpifankaty androany sy ny olona mikeo maraina vo niverina ny fitadidiako dia zao mitsaroko anio le daty ny fanomezantsika hanaterana ny vodiondro fangatahana sady zany zany tokoa ke saingy indrisy fa mitady andretety foana ny hatramin'ny omaly fa tsy nahita andry rehefa nikasa nitory amin'ny mama zay mihitsy aza raha tsy hitako androany ndry aza toriana ary tahina fa efa io ny fofombadinao sady mitsodrana anareo nke raha zany dia mamela ny eloko ao ary mamazay misaotra indrindra fa manana fovolamena ianao anaka ary zao ry tahina nitsodraniko ny tanjon'ny vodiondry ny rinao atao androany ko everotoy ny efa vita zany satria efa nitsodrana anareo mahoriana tokantrano nareo roa zanako misaotra mitsodrano ry mamazay ary za koa mamela anao saingy efa hiteraka moa maholo ka zao ny sosokevitra telo volana katroka aorian'ny fiterahany dia ataontsika raha andro mitambatra ny raha-panambadidinay na soratra izany na mary azy
ekeko ary sitrako raha izay indray nitady vaovao fanomezantsika ary tahina saingy ny hevitry mamazay no tsy haiko. Izay sitraka reo dia sitrako foana fa tongava ny andro malaza raika izy a. eny ary tsara amin'izay ngamba raha mandro sy misolo-akanjo indrery mahory. Andeha andro mihitsy azao ka. Fa raha-pitso maraina kosa mba hiangavika anao ry mamazay tondra azy hizafahasalamana eny amin'ny hopitaly efa tongotra mantsy ny fiterahana. Aza manafa ho entiko eny amin'ny hopitaly izy ry tahinina. Za manko mbola miasa sady apiditra konzera teo raha-pitso efa miasa sy mipetraka eto ambony koa angiary maholy. Zany ve? Vaovao mahafaly kosa zany fa ny tena mahafaly ahy dia tafahoana ihany tsika androany. Tena tsy nanaiky mihitsy mantsy indrindra tsy nandeha tongotra tsika. Hopitaly akaikio ve dia tsy andehanana tongotra ary mamazay a? Ekeko fa nanome volakana taksi tahina saingy mila manantanjabatana ihany koa alohan'ny iterahako. Marina aloha izay fa no manao vizana kotsy tsara loatra. Lalana fefakadiny io dia tonga nefa Ndry fa naninona vetivety teo tindry? tsy haiko fa manaikitra be tamiko zany kiboko zany ry mamazay. Zany ve? Sao dia tokony hanakana taksi ihany tsika ry maholy a. Teo zao nisy nandalo. Tsy misy atahorana fa alona dia miadana fotsiny tsika ka. Eny ariko ndao ary. Nefa maninona? Tena manaikitra zany kiboko zany. Maholy inona re ty ry latro? Tena tsy lasy ty fa mijanona loka. Tray marina mandeha ranondondry izany retsy a. Ahoana ozy mamazay? Vakandò le zaza ho a. Efa ho teraka ny dikazany kanefa ny taksi ty tsy misy mandalo indray. Mba niato kely aloha le nanaikitra teo nefa manao ana zay fa manesika marary indray izany. tena ho teraka indry fa andao etsy amina maitsitsy aloha fa tsy lasaka. Marary mamazay. Eto aloha somary masy dia manaova ohatr'izao ao. Le jereko hoe ahoana izao ry mamazay? Tena efa akaiky be ty fa manena mafy retsy a. Manena mafy alefa mafy kely fa kely sisa retsy a. Mafy zay retsy a. Iny zazalahy kely andry. Io jereo ke lahy kely zanaky indry retsy no maholy a. Zay manahoana tompoko? Ahoana? Ianao moa tompoko zany raha sazy masorato zany. Zany misy fa ahoana? Azafady indrindra rehefa teraka teny an-dalana zanako efa ela ihany anefa izay no tonga teto fa mbola tsy misy mandray. Fa angany zanakao rery raha neny no mpiteraka ray sy ny mpiasa ato a. Efa nitondra vola ny fanasambranareo. Lany nandeha hananay taksi tompoko ny vola fa tsy namposiko teraka androany izy ka tsy mety ve raha mba Tena manao kitotonga ianareo zany. Andro iterahana koa ve dia tsy fantatra. Rehefa tsy mitondra vola dia atsy amin'ny chambre commune aty zany. Oreto a. Entiko eny atsy amin'ny chambre commune aty ty mpiteraka ty ho jereko. Masika koa ty raha sazy masorty ka. Nefa raha tsy nitaraina taminy azy zao dia mbola nijeren'ny mpiasa tato fotsiny. Miavina daholo ry zareo rehefa tsy misy vola. Mitsaby tokoa mantsy no andrianina kehitriny fa tsy ny marary Dia zao no izy raha neny a. Eny tompoko. Araka ny fipetra atao aminay a dia tsy azo endrasana mpiteraka ato raha tsy amin'ny alina ihany. Noho izany dia mahazo mandeha mody ianao.
de raha riva ve zany vao mahazo mitondra izay ilainy aty ato. Ka raha riva ny dika ny teniko teo fa inona indray e? Mandehana amin'izay ho ianao? Eny ary tompoko fa lasa aloha. Ary ve kiala maolo io niteraka an-dalana io e? Ataoko amin'ny fanaovana azy le vendrana io androany. Sady noko fa tsy mahatadidy anahy akory. Zao eo ireo lasa dala mihitsy no nively tavoahangy nataony kiala ratsy io tamin'ny lohany. Atsy amin'ny efitra ikambanany daholo be no misy amin'ny maola ry tahina. Ohatray. Anga efa feno ny any amin'ny efitra manokana rehetra no nalefa zareo ao izy. Tsy nahavimbina volo zay omaly dia nalefa ny ato e. Efa tongotsika fa mandroso. Ry amin'ny fandriana farany avaratra ry maolo fa ndao eny. Maoly? Tahina. Ka manao ahoana ndre tsy ndry izay? Ndry ary tombotomany indray e. Eno a. Fa misy inona? Ary nanahoana aloha ny zanatsika? Io vavikely io ny zanatsika nefa tsy izy akory io. Ohatray. Fa ahoana ny vavikely kanefa lahankely nateraky indry e. Hafahafa zany a. Fa ahoana tokoa azy zany? Lahankely anie nylazay mama zay tamiko ary falery ahy e. Io zazy io nateriny mpiasa teo rehefa avy ny diovina hono e. Nefa dia zaza lahankely mihitsy ny naterako. Tsy manaiky an'izao mihitsy kosa ka. Hita ho anaka. Sady ohatran'ny zaza efa teraka herinandro raha ny endriny a. Ary efa maina sahady ny fotrany. Tsy zanaka maolo mihitsy io ka. Iny miditra iny raha sazy mazoro fa aleo aloha anontaniana. Manahoana ianao raha sazy mazoro? Bonjour. Efa tokony entinareo mody amin'izay ny mpiteraka anareo fa manery hopitaly fotsiny a. Azafady tompoko. Fa misy inona indray e? Mbola betsaka ny asako fa tsy adalainareo araha neny a. Enti-mody fotsiny zanakao rehefa fa ilain'ny mpiteraka hafa ny fandriana. Mazava nga amin'izay. Oui. Allô? Maheno aka? Voninahivon'izay olona re zany. Zay dia lasa tsy ny fanazavana akory izy. Dia ody ve zany tsika sa ahoana? Tsy maninona fa andao tsika andeha. Tena tsy azoko antoka mihitsy ny fietsiny. Ary mitovy an'le ny telefonina nomeko andry mihitsy anie iny atanana iny zany. Noho izany, iverina ty ara-pitso. Iverina ty hoe ianao? Fa ahoana mora misena sainao mitondra n'io zazakely io aty amin'ny biraoako ha? Sahako satria tsy zanako io rasazy a. Ary tsy miala ato amin'ny biraonao raha tsy mahita ny marina androany. Ny marina inona e? Voalohany a. Jereo tsara ty boatina telefoniny ity. Jereo fa io ny sarin'ny telefonina tao anatiny izay nividiako. Ary ty misoratra amin'ny taratasy kely ty le kody may an'le telefonina. Dia maninona? Dia avoay kely hoe le telefonina any aminao. Fa raha mitovy bika sy marika amin'io sary amin'ny boaty io sady mitovy kody may aminy, dia tsy ianao ny tompony vazaha. Anendrikendrika ato amin'ny biraoako ve ny antondianao e ha? Tsy avoakako ny telefoniko fa ataovy izay ataonao. Eny ary. Dia zao koa ny faharoa. Nataonao ahy zany zanako. Zany rain'le zazalahy kely teraka teny amolon-dalana fakomady. Ay, ianao ny rainy. Vavikely ny zanakao sy maolo fa tsy lankely ka. Vavikely efa teraka herinandro sady maina fotra. Aza zany ilazanao atsangatsy amanorana eto fa lasa ianao mivoakany a. Ivoaka ary fa aleo ny polisy efa miandry ao an-dala tsara ao ny resaka aminao. Polisy? Fa angano tondra polisy ianao? Zany tokoa satria sady mpangalatra telefoniny ianao ny mpanao aferan-jaza na mpangala-jaza mihitsy aza. Tsy marina zany e. Ahoana moa ny tonga dia nahafantaranao ny anaran'ny maolo teo? Nefa tsy nisy karine nandraisanao sy namoahanao azy akory omaly. Manaraka izany dia nataonay fitiliana io zaza vavikely nomenao io. Nefa sokajin-draha sy adenina amin'ny fanohatra ny any maolo ny azy. Noho izany tsy zaza naterana io.
Ary farany aleo ny polisy no aneranao moka ny telefona nangalarinao fampandroso an zareo a io. Ka moa Ramose fa tia ny telefoninao a. Sady alaiko sao dia sao le zazakelinareo fa mbola ao sady salama tsara mihitsy izy ao. Satria mbola tsy tonga ny mpividy azy. Ka mendrika indray ny valinasanao anao raha sasy ka ialako tsiny a. Ramose a. Allo mpandroko ny polisy fa miandra zareo. Mifona ry Ramose fa aza mpandrosoana rery zareo moa e. Mifona Ramose a. Ramose. Vitazao matsara ihany fisoratam-panambadiantsika ary maholy ahoana fanindre. Ay tena faly tokoa. Daty lehibe amin'ny fiainantsika anke androany. Marina izany satria datan'ny fanomezantsika ho iray mandrakizay. Sambatra akia. Sambatra fa manana anao sy toky kely sanantsika. Jereo ange fa hainy mama izay tsara ireny mitaizazy. Tsy mitomany mihitsy. Izy le tsangambaton'ny fitiavantsika sy niarany sedrany mafy tamiko. Tsy nareo mianakarery no nisedrany mafy fa zako nge. Niary fa samy misedra mafy tsika telo mianaka e. Ary ny herim-ponao no nampitambatra antsika toy izao. Na dia teo azy ireo saika nampisaraka antsika. Dia mama izay sy rasazy mazory. Hitako. Efa namelan'ny fahadisoany mama izay sika aloha e. Ary ankehitriny vao tena solony dia niteraka anao izy. Fa rasazy mazory kosa. Mitsinjany nahafafiny any am-ponja satria be loatra ny eloka vitany. Sady tsy tamintsika rery ihany koa. Tena tsy naposikosaka izan'io lampivarotr'olona aloha izy iny e. Tsy misy tandroka tokoa ny ratsika. Izany no anaovana ny marina sy ekena-po amin'Andriamanitra e. Sady izay miankina aminy tsy mba very izany. Marina ny voalazanao ry tahina. Andriamanitra rery no tsaroako sady niaro ahy tamin'izaho very tadidy ireny. Ary na nitsela-baratra nampiverina ny fitadidiako aza dia hinoako fa avy aminy. Mbola izy ihany koa no niaro ny fitiavantsika sy ny zanantsika ka dia hisaorana azy. Ary angatahana ny sodrano ny amin'ny mariantsika ny am-piangonana. Tantanao ary ahy e. Ho tantanako tokoa satria anio ilay datan'ny fanomezana. Datan'ny fanomezana nosoratany Axiel. novelominy Vantsoa, Ony Miajaniriny, Saloy niaraka tamin'ny Arliva ary Le Mec. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanantotosa.